lo ravalomanana fa misy vaovao hoe samihafa miparitaka moany hoe resaka fahasalamana sy ny sisa asa izy mety afaka ina tokoa ny zava-misy manaona tokoa reo candidat rehetrarehetra am'izao fotoana zay mantsy teto amplateau teto foana monsieur Nkadj za tena piaraka amin'ny président ravalomanana fa nefa rehefa décidé ny ranga iny tsy miverinalina ntsony zay de zako amin'ireo zay rehefa tena manana conviction zay izy manana volonté zay izy ho ataony tsy miverina ntsony iny eny sariako misainareo la salama tsara izy matanjaka tsara izy matoa samy tarika an'ireny milamina angizy azay mbola engaviko ny voakantanareo sy mpitandro amin'ny filamina milamina angi reo olona reo de ataonareo inona nefa re olona fa milamina de tena ataonareo mba tranquille ve ny conscience anareo olona milamina tsy misy nininona koa reny anao inona ka zay ny sariako ny saina salama tsara zany no fijeriko zange mahita monsieur Nkadj anovoka malagasy ny président de la république teo aloha manaja azy Andriamatoa Rajoelina dia izy nge nangataka ny CSU tamin'ny andro teo aloha tamin'ny 113 député zay mihitsy mantsy le fanontaniana izy nangataka ny CSU tamin'izany fotoana zany dia nataon'ny filoha Razona Mampianina ary tamin'ny président Razona Mampianina anisako hoe tsy nisy fraude indrindra satria CSU nitsangana teo mangataka am'izao fotoana zao be dehibe loatra le preuve le fraude sy régularité mangataka mba hisin'ny CES inona loatra mifaditsona raha mangataka zany CES zany nanazavany tsara tsy mety tsony zany fa tamin'ny andro ny venety tamin'ny 73 député zao zany tsy mety za de raha mbola misy azo anovanany constitution orinao asory amin'ny ACC mihitsy fitsarana ny fokom-pifidianana national leo ataovy CES corps électoral spécial zay indépendante autonome io foana mipetraka crise atao amintsika eto mora nge manao an'izany zay ny ilana le accord politique de manontany aminao ary inona loatra ny tsy azakanareo mametraka zany CES zany satria ny averinareo hoe fa mbola hoe raha mbola io mety aminareo ve ny tena problème ny le ACC nge de zao e majorité présidentielle en composition io olona amin'ny président république maro anisa anatin'io ACC io ka na mbola hitsara io ACC io zany de mbola le décision raisindreo maro anisy reo c'est majorité présidentielle medany amin'ny filohan'ny république ka ozy hoe atsangano ny CES mba hisin'ny élection libre transparente crédible ary mino Andriamatoa Andry Rajoelina fa tokony anaiky an'izany satria anao koa mba mitady an'izany élection libre zany transparente mangarara ary zay ny communiqué nataon'ny mission ny système des Nations Unies farany teo nge miangavy atsika no an'izay de inona nefany mahatonga atsika mbola miziriziry tsy anovan'izany zay ngamba mahatonga sasa amiteny hoe za tsy maintsy mandresy tsy maintsy lany satria anazy reo fitaovan'ireo premier tour tandremo aloha ny safidy moka marina raha angaty iny tena manjaka eto manomboka eto aloha ny élection tena ara-dalàna am'izay manomboka eto mba hisin'ny stabilité politique mba tsy hisin'ny crise politique atsony masa inareo mametraka ny CES raha tena hoe mahatokoa nareo fa olantoko zany neutre zany zany indépendance zany no azo antoko zany kasika ny zay antonjavatra rehetra zay ie nisy mifanontaniana zay natopetraka ao teo hoe Nkadj hoe manambaovao ve ianareo mikasika ny fahasalaman'ireo candidat zay naratra raha araky nitanao zao moa dia mbola venankanja mihitsy zay io zany aloha na raha ny antso ary noho ny fiazakazaky ny toetra raha dia niezaky zay aloha amonjy aty amin'ny plateau mba melanja sy anome vaovao ny mpiaino atsika eto amin'ity fandarana angarediny ity na zany tsy zany nefa ny mba miezaka ihany ny fampiantso amin'ireo namana fa sady eto moa no mirary ihany koa fahasalamana ho an'ireo naratra satria ny aminay zao ohatra ny candidat Andry Rajoelina ohatra ny fanazo fitsaboana ny amin'ny hôpitaly izy ohatran'izay ihany koa i coordonnateur national ny HVM i Rivrakotovao dia ilay mpiandry any candidat Andry Rajoelina ihany koa ohatra ny naratra koa tsy haiko na eto akaikiny ihany dia mino zay fa efa nazo fitsaboana sahazaza zareo reo ary raha misy andy ka mety niaran'izay faratrana no ny etraketraky nataon'ireo tsy mataotody zay dia mankahery sy mampanandreny olo reny zay fa dia ahita fahasalamana faran'izay aingany nareo dia raha miankina manokana ny hoe président Marc Ravalomanana moa dia afaka manambara manamafy amintsika rehetrarehetra fa salama rabatana tsara izy ary ataoko fa tsy tokony hisy ahinany aminy dia raha iverenana kely amin'le kasika ny secrétaire général teo ho antsika mpikambana tiako Madagasikara dia mbola misy ny ezaka ao ataonay aloha amatatra ny tena hoe aiza ny toerana tondrana azy fa rehefa misy ny tena fahazahoanay loha ranom-baovao tena feno
dia tsy maintsy manome toromarika anareo araka an'ireny fomba fiasantsika rehetrarehetra reny tsika satria tsy maintsy maneho firaisan-kina ihany koa tsika satria mpitarika atsika atao anatin'ny antokotiko madagasikara izy ka tsy dia mendrika loatra angambany zavatra rehetrarehetra miatra aminy amin'izao ary zay ny mbola merenana eto mitaky tsy misy fepetra ny amoahana azy zay satria tena mpilaminana tanteraka ny fihetsika natao teny amin'ny toerana zay nysamborana azy androandry eny azy ya mankasitraka anareo mirahalahy mbola misy point ve tianareo apetraka aloha koa satria andray vahiny samihafa ihany koa tsika avy amin'ireo antoko politika manana candidat ihany koa amin'izy raika ambin'ny folo reo maranantsika ny anjaranareo mirahalahy eto plateau misaotra aloha senikaja misaotra ny atao amin'ny angaredona aloha nafany namoka ny hevitra eto zao mantsy angeno diny zao dia mbola miangavy mitalao amin'ny mpitandro filan'ny mesira zareo amin'ny fanjakana amin'izao fotoana zao eritreritra lalina satria ifihetsika ngena any amin'ny province vaovao ianiko androany zany ka dia mbola tsy miparitaka raha Madagasikara izy tia aloha ihany tsy misy oatra mifampidiniana manao accord politique zany mampilamina ny fiainantsika eto Madagasikara satria tanjona nge ny siny fidianana mangarara sy madio hoe izy any tsy tia an'izany fa dia tsy tia mila an'izany zany izy mamboly korotana eto eny azy andray matao Julien André Morasata mpikambana amin'ny bureau politique ny antoko tiako Madagasikara rakotiny Rina Jean-Claude mpandrindra national ny antoko tiako Madagasikara ihany koa misaotra anareo mirahalahy olo vahiny tato amin'ny fandarantsika tafiditra ao anatin'ny fanazavana saim-bahoaka zany ary angaredona moa zany izy ty ao anatin'izay atao hoe firesahana andrarapirenena zay fe daholo zay rehetra ndraisantsika zay zany hoe zavanitranga tamin'ny ity androany ity mbola mitohy ny fandarantsika faingo vetivety dia mety zapanao gazety mihitsy koa mbola hosoloana eto plateau eto fa gaetan Andretsilavo eo fanira zafy manatany eo vahintsika maro samihafa mbola ho raisiny eto dia misendro kely tsika faingo vetivety aza misaraka aminay satria mitohy avy hatrany mitohy hatrany amin'izay zany fandarantsika manomboka zao.
Inary ankasitrahana hatrany ianao manaraka tsy tapaka ty angaretona izay hitatarana mivantana ny zavatra misy ny fivoaran'ny toetra rà eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ity alatsinainy faharoa ny volana oktobra 2024 ity. Miazakazaka ny toetra rà, miazakazaka ihany koa ny zavatra misy eny amin'ny kianja amin'izao fotoana izao ny fanamehan-kevitra, ny fanameloana maro isan-karazany noho ny fitakina sy ny fanamafisana ny tolona iarahana amin'ireo collectif de candidat ireo ankasitrahana ny vahiny efa noraisina teto hatramin'izay ary mbola isy maromaro ihany koa moa zany ny vahiny horaisitsika eto fa ny resadresaka sy ny fampitana amintsika mivantana izay zavatra misy rehetrarehetra mahakasika ny tontolo androandroany eo ihany koa ny zavatra nisy tany aloha mbola afaka horesantsika eto izay mila fanazavana sy fitondrana fanazavana ho amin'ny saitsika tsirairay avy ny tokantrano nany anaty fiara na anaty bus na iza misy atsika manerana ny nosy hatrany ivelany maheno an'izao fandarana mivantana izao ihany koa. Alohan'ny andraisantsika ny vahiny manaraka moa zany dia misy fanambarana ity navoakany antoko politika madio izay manameloka tanteraka ny erisetra ny tranga natao tamin'ireo kandida 12 ireo tsekena hatramin'ny farany ny fandatrana sy ny fandatrahana amin'ny malagasy paritanindrazana izay ny votoatiny ity fanambarana navoakany APM na ny antoko politika madio ity. Tsekena ny kandida nanary an-tsitrapo ny zom-pirenena maha malagasy azy irotsaka ho fidina ka ho lasa filohan'ny republika. Tsy atokisany nitsony ihany koa izy ireo nanamafy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana zany na ny ACC ary tsy atokisana ny vomera maleo tena mikarakara ny fifidianana na ihany koa ny CENI antiboka fahaefatra anisan'ny notakiny zareo anatin'izay fanambarana izay ny tsy fanekena ary tsy mitombona hoy izy ireo ny gouvernemanta fiaraha-mitantana gouvernement collégial izany niaraka ikarakara ny fifidianana araka izany ny APM na ny antoko politika madio dia mitaky ny anovana ireo rafitra rehetra ireo irosona amin'ny fifidianana madio mangarara sy ekeny rehetra nataony zareo sinoy moa zay fanambarana izay tamin'ity androany faharoa ny volana oktobra 2024 ity. Miazakazaka hoy ato ny toetra rà misy maromaro ny zavatra miseho eny akianja eny amin'izao fotoana izao tsy haiko na efa tafiditra ny avy eny akianja manao antsika amin'izay tatitra farany amin'izao ora izao ijerena hoe aiza ny zava-misy amin'izao fotoana izao farany zavatra misy aloha dia ireny efa niarahantsika nahita ireny efa nisy ihany koa ny naratra efa nisy ny voasambotra vo eo ihany koa vo miazakazaka ihany koa ny vaovao mahakasika an'ilay hoe ny fiaran'ireo kandida ireo dia fanahinina nopotehana reny zavatra tsy azo ekena ary efa maromaro nanao fanambarana mahakasika izay tranga izay eto ihany koa dia efa nanamafy ny APM moa zany mbola isy antoko politika maromaro anamafy an'izay fanambarana napetraka ny zareo zay manameloka ity tranga nyseho teny Analakely sy ny manodidina ity tamin'ity androany ity. Ankoatr'izay dia hotoizantsika resaka raha mbola tsy tafiditra ny any amin'ny avy any akianja eto mivahiny eto ny anankiray Iada Jean-Pierre izay mpandindra national ny efa ao le vidéo eny ary ampidiritsika avy hatrany ary zay aloha mialohan'ny itoizany ny resadresaka sy ny famakafakana ataotsika eto. Verina plateau eny ary mandra-patonga n'izay moa zany satria rahantsika mahita hatrinaraina efa somary repidrepitra ny réseau efa somary miraikidraikitra ihany koa ny fampitana sary mivantana avy eny akianja eny fa araka ny efa teneniko teo dia eto amin'ny ilany eto Andriamatoa Iada Jean-Pierre mpandindra national ny FLN na ny Front de Libération Nationale moa zany mazava ho azy fa ny tolona iarahana miaraka zany zao no mahatonga antsika ho tafavory eto avy hatrany dia atolotro anao ny fitenenana mahakasika ny zavatra misy manaona ihany koa ny fahitanao ireny zavatra mitranga ireny raha ny hatramin'ny maraina no jeretsika na izany aza dia faly miarabanao Gaëtan
faly miaraba ny mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny angaredina indrindra fa ireo teknisiana dia isorana mialoha ary misaotra ny mpampiatrano moa zany tsika tafahoneto marina tokoa fa raha ny zava-misy ankehitriny no jerevana dia maro ireo olona naratra ankehitriny tsy ireo voalazantsika ireo ihany tsy ireo ataontsika hoe anisan'ny akaiky ny kandida na ireo kandida ihany fa misy koa ireo vahoaka zay nanotrina nanosika tamin'izao no misy maratra ary dia samy mandeha mody mandeha mitsabo mandeha any amin'ny toeram-pitsaboana samy mitsabo tena daholo daholo zany ny rehetrarehetra amin'ny vandehany ao moa no misy tonga dia sepotra vao tsy mahataty an'le lacrymogène le lacrymogène koa mety efa lany daty izy ireny dia betsaka ny fahavoazana amaolona amin'ilay izy kanefany miraro soa ho an'ireny rehetrarehetra ireny mba hita fahasalamana aingana mba ho aingana ny fiverenan'ny fahasalamany satria nytolona dia mitohy foana ary ho an'ireo zay tena taraiky moa zany aloha dia teneny anareo hoe aza manahy aza be fanahina satria atsika rehetrarehetra nytolona mitohy foana fa mitsabo tena aloha fa zay zany mitohy foana manao nytolona rehetrarehetra zay aloha zany ny tena tenenina amin'ireny namantsika reny ary dia mifavaka mandrakarivo ho azy ireny mba men'Andriamanitra ny heritsitanjaka mba ahafahany hiatika indray ny fiainana ary maka hery ireo ankonany zay voatery hanana-pahasahiranana vokatra zany mahereza satria ny tolona izay atao dia tsy ho an'iza fa ho atsika rehetrarehetra ihany indrindra fa ho an'ireo taranao atsika ho efa miresaka n'izay atrano moa ianao ny vao milatsaka vao mafana ihany koa vao azo voany keo dia ny hoe ankoatran'ireo maratra efa fantatritsika teo moa zany dia anisany nahitana naratra ihany koa ny olona perinasa ny sénateur Ndrina moa zany avy amin'ny antoko malagasy miara miainga voavidy teto amin'ny faritanina Antananarivo ankoatr'izay misy sary any ankoatr'izay dia ny vaovao manaraka ihany koa vao milatsaka zao dia ny hoe andeha amangy an'ireo naratra eny amin'ny hôpitaly zany ny kandida amin'izao fotoana dia hoarahantsika eto ihany moa ny fivoarany toetra ra sy ny zavatra miseho aorinan'izay famangina eny izay satria raha ny zavatra misy aloha zany dia ny mpanao gazety ihany no miaraka amin'izareo makeny amin'izay hoe andeha amangy an'ireo naratra reo izay mety eny ihany koa mety hisy fanambarana ho atao na hoe fanambarana miaraka io le sary ny sénateur zay naratra araky ny voalaza teo izany hoe ao anatin'ny victime ihany koa tamin'ity zavatra nitranga tamin'ny androany ity zany ity loolona avy amin'ny antoko malagasy miara miainga izay voafidy teto Antananarivo faritany ny Antananarivo ity araky ny efa voalazako teo moa hoe amangy ireo naratra ireo ny kandida dia aorin'izay mety ho hita ny toy ny zavatra misy zany fa na anao fanambarana ary zareo na ihany koa eo no ahafantarana hoe manao ahoana ny mety hoendriky ny etsika satria raha ny hitatsika sy ny faharesena lahatra n'ireo kandida ireo dia sa izy ireo ary vonina ny roso hatrany ninona mitranga dia sa izy ary tsy maintsy hiroso amin'izay hoe famerenana ny tany-tandalàna izay ny anareo manokana ao anivon'ny Front de Libération Nationale izay mantsy zao no tena votoatin'le fitakiana manao ahoana fahitanareo azy ankoatrany hoe ny zavatra nisy androany zany fotoana ny ve zao ahafahana hoe fanometanana mirahina mba atongavana amin'izay hoe tanjona iraisana zay dia ny tsara sy ny fiandrianam-pirenena ny fampandrosoana sy ny manatsara ny vahoaka malagasy rehetrarehetra maro zany dia ahitana fa efa ela ary efa tara ary raha ohatra hoe zao vao tena miroso amin'ilay izy tsika nefa moa zay ny fisin'ny toetra ray fa alolo amafisoko kely tsara satria izay manko ny olana nandray misy ny familiviliana ny tolona ohatrany tony isika rehetrarehetra zay manana havana na namana niara-pahavoazana tamin'ny ty fotoanandroany ity dia tsara mampita ny vaovao rehetrarehetra satria eo manko zany no entin'ireo mpanatsatso hoe nianina ihany ny tsy diany zareo nianina ihany ny vanginy zareo satria reny zany efa azotsika aloha zao ny toerana misy azy sy ny hoe izy aby le maratra ireny dia ireny zany no vaovangy misy kosa nefa nireo niara-pahavoazana tamin'ilay fotoana dia nentin'olona tany amin'ny hôpitaly na nandeha nody tsy
fantatra le misy azy sy ny ana rehetra dia tokony alefa le vaovao dia mifamme vaovao tsika rehetrarehetra mba hafahana mitsidika sy mamanga ny rehetrarehetra satria tolona ny rahamana ntia tsy misy mifanary zany fa izay le firaisankina tenentsika mba hafahana zany mijery ny tsirairay amin'izao zavatra zao raha ny tolona maro natrehana teto amin'ny firenena hatramin'izay dia anisan'ny tolona ainga mafetsika be ity tsy magaga fa mafetsika ity satria mazava ho azy olona tsy tompona fahefana no mampiatra ny fahefana ka tsy misy mandeha amin'ny ara-dalàna eny fa ny fomba fitandrona ny filaminana ary satria misy lalàna iraisam-pirenena mazava tsara ny zoana na ny olona manao hoe maneho hevitra akalamanjana midina an-dalambe zony zany ary misy fepetra napetraky ny lalàna iraisam-pirenena koa ny fomba fanatoninany zany na ny fepetra raisy ny fanjakana amperinasa ara-dalàna rehefa misy zavatra toy ireny ity manko ny somary manahirana kely atsika dia lay fahefana tsy ara-dalàna fa raha fahefana ara-dalàna dia misy mihitsy ny fepetra zany tsy maintsy hoe arahana amin'ny fanaparitahana olona ohatran'io fa tsy hoe tonga dia resaka basy lacrimogène sy velikibay be ohatran'io fa misy tena misy somasoma mahazava tsara mihitsy tsy resaka nyreny hoe resaka barazy an'izany fa misy tena misy mihitsy ngamba tsika fa nahita fa na ny mpitandro ny filaminana teo tsy mba nampiasa fanamafisam-peo na megafona nentina nanaparitaka an'ilay olona na nylaza ny fepetra rehetrarehetra tokony ho atao rehetrarehetra zany hoe raha fahitanao zany manamafy an'le tsy fanarahan-dalàna ataony ka izy fitondrana tsy ara-dalàna tsy afaka ho eritreretinao hanaraka ny lalàna fa nijarany tena ny teny hoe tsy ara-dalàna dia ao anatin'ny tsy ara-dalàna le izy zay ny mahatonga an'le izy hoe tena herisetra be ohatr'ireny zany ilay zavatra manjo zany hoe za zany mitodika amin'le mpitolona hoe itsika mpitolona tokony ahatsapa tsara fa itsika io miady amin'ny tsy ara-dalàna ka aoka itsika tsy heritreritra fa hanao ny ara-dalàna reo olona reo fa itsika kosa miezaka mife nytolona ataotsika mampahendrena ampitoniana zany manahoana fahitanao an'le hoe karazana fanararaotana satria tsy maintsy misy ihany koa ao anatin'io ny manararaotra miezaka mandoto rano araky ny fiteny azy moa zany lafindronga ny zavatra atrehantsika ankehitriny farafakeliny ny ray any fifanina ny mpifaninana irotsaka amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika zay hitantsika nyreto kandida zany maromaro reto manohidra ny tsy ara-dalàna amin'ilay ady ho atao amin'ny fifandianana amin'ny filohan'ny repoblika tsotra kely le tenenina io zany tsy za tsy manana kandida fa tsotra kely le tenenina hoe le kandida nge mato mitaky an'io e dia tsy hoe fahatahorana tsy izany mihitsy fa ianao kosa raha anao kosa ianao olona efa natao testa dopage ny hoe dopy ty rangaty tamin'ny 2018 zao koa mbola midopy le rangaty dia ahoana no fomba iafanao hifaninana amin'izany nefa ny dadatohany sy nenitohany no mpitsara sy arakara nylay azakazaka izay le tenenan'ireo kandida zany hoe aleo kosa raha ngamba atao amin'ny tokony ho izy le izy satria misy tsy tena tsy fitoviana eo amin'ny samy kandida amin'ilay azakazaka ary misy olona tena efa tena tsy tokony ho afaka hanao tsony satria rehefa natao testa dia efa tsy izy tsony mihitsy dia nefa mbola afaka manao an'ilay izy zany manahirany fa taro tsara fa amin'ny zavatra rehetrarehetra na reny sport kely reny raha ohatra ka sport na amateur no atao dia misy professionnel miditra eo dia efa tsy mety zany ka izay zavatra zay tsy mampaninina mieritreritra ny tenanao matanjaka be izy tsy an'ny olana fa izy tokony hanaraka ny lalàna zay aloha voalohany faharoa iny zavatra tena takina eo ange zay nen'ny kandida fa nen'ny vahoaka niny ohatra nen'ny front de libération nationale izay taritina hiatry ny ela dia hoe aleo ny firenena handeha ao anatin'ny lalam-panorenana isika zao dia fahefana mivoaka lavitra be ny lalam-panorenana dia ny fitakinan'izay hoe andao ajaina ny lalam-panorenana andao itsika iverina ao anaty ordre constitutionnel iverina ao anatin'ny ara-dalàna iverina ao anatin'ny lalam-panorenana zany na ilay mpifaninana ray zay hita fa efa tokony tsy afaka hifaninana ary marina anao fanambarana fa aleo iverina ao anatin'ny lalam-panorenana tsika anaja ny lalam-panorenana izay mihitsy nge ny takiny ny fanajana ny lalam-panorenana ary io ny lalam-panorenana io tsy voaja mihitsy satria ny antony dia tsotra kely le antony rehefa nametra-pialana ilay filoha io dia nandray fanapahan-kevitra hafa ivelany lalam-panorenana ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana
marina de marina ny filaza fa hoe fitsarana avy momba lalam-pandrenana tsy azo ivalozana ny didy avoakany, tena tsy azo ivalozana ny didy avoakany rehefa ao anatin'ny lalam-pandrenana izy, satria izy no miaro voalohany an'izany fampiarana ny lalam-pandrenana zany. Fa rehefa mivoaka ny lalam-pandrenana izy tsy mitombona ntsony ny hoe tsy azo ivalozana ny fanapahan-keviny. Izany zavatra zany rehefa mivoaka ny lalam-pandrenana izy izany no atao hoe abus de pouvoir, na hoe fanararotana ny fahefana. Ndanana ilay fahefana ianao dia miafina ambadika an'le hoe tsy azo ivalozana ny teninao dia mampiatra lay teninao zany ianao, mampiatra lay abus fanararota-pahefana ianao ararotinao lay fahefanao hilazana fa ireto olona reto no apetraka hitondra ny tany sy ny fanjakana androany na gouvernement ilazana an'io na inona ilazana an'io tsy ara-dalàna zany, satria tsy fahefana nomeny lalam-pandrenana anao fa ny fahefana nomeny lalam-pandrenana anao dia hoe rehefa nametra-pialana lay filoha dia omeo ny filohan'ny Sénat ny fahefana. Ka filohan'ny Sénat mazava ho azy rehefa tsy nandray izy azo atao mifidy filoha Sénat vaovao dikan'izany any ivelan'ny lalam-pandrenana tanteraka tsika ary dia manamafy orian'ny communauté internationale fa miaina any ivelan'ny lalam-pandrenana Madagasikara ankehitriny. Ny fitakiana ao dia hoe iverina amin'ny état de droit, iverina amin'ny ordre constitutionnel alohan'ny firenena mba ahafahana manana filoham-pirenena voafidy ara-dalàna manaraka ny lalam-pandrenana ary mba hoekeny rehetra. Hoe raisitsika moa zay fanampanazavaonao zay rehefa avy eo fa araka ny efa nyteneniko teo misy horonan-tsary avy eny Akianja amin'izao raha tsy haiko na efa tafiditra ho ampitaitsika dia mitoy manaraka n'izay ny famakafakana orin'izay ny zava-misy eny Analakely moa zany no tanteriny ity horonan-tsary ity ezatsika ho ampidirina raha ohatra ka efa tafiditra ary. Toy izao ny zava-misy ety amin'ny esplanady Analakely amin'izao fotoana izao baiko moa no avy amin'ireo mpitandro filaminana ny tsy maintsy hanapahariana ireo izay rehetra mitangorongorona raha ny zava-misy milamindamina aloha ny zava-misy ety. Ny ampahany lalana ety ihany koa no azo lazaina fa efa misokatra, izany hoe ny ary ambadiky ny avenue ary mivoaka miakatra makany Ambohijatovo any tsy mbola misokatra moa ny atao hoe ny lalana ho an'ny eo amin'ny tunnel Ambohidara ny vaovao voaray aty toerana. Ankoatra izay tsy mbola misokatra ihany koa ny lalana fidirana ho an'ny ety amin'ny avenue ety na miditra ny kianja ny 13 mai araka ny hitantsika amin'ny sary izao. Reny moa zany ny zavatra misy eny Akianja zao faniry manaona ny hevitranao sy ny fahitanao satria eny Analakely zany izy amin'izao fotoana izao. Niezaka ny tsofoka tamina toerana maro samihafa mihitsy zany ny mpitandro filaminana zay tena toerana manahirina ihany moa ndraindray amin'ilay hoe mpitandro filaminana raha mijery ny zava-misy androany zany dia mbola izay moa zany nitsotsona an'zareo dia hoentsika amin'izay ilay izy tamina toerana maromaro dia naparitaka mihitsy ny olona misy afatra mihitsy voarantsika na mandeha tsorojoara dia naparitaka mihitsy tsy ilaina no vezivezety fa tonga dia mialanareo dia mitsofoka anaty erakelan-dalana mihitsy zareo efa napozy ny fomba fiasa io satria tamin'ny solomamoaka lany avy eto Antananarivo renivohitra izay nikasa no tatitra dia nisafidy teo amin'ny kianjan'ny 13 Mai io dia ohatran'io ny dispositif andraisiny reto mpitandro filaminana reto. Donc zany efa fantatra lay fomba fiasa ohatran'izao sy le hoe nanaovana fanakana na sinisisa zany. Ny fametrahana an'ireo sakana maro samihafa dia hitantsika ihany izy moa zany amin'ny hoe misy no mitazona kakazo misy mitazona basy zay anaovana fanaparitahana, misy ny mitazona an'ireny lacrymogène sy ny sisa ireny.
zao ve de azo lazaina ny aminy hoe naomby ve le fitondram-panjakana zay mako zany le fanontaniana mipetraka ty izy hoe hitantsika miakatra ho any tanina reny naomby ve le fitondram-panjakana tsy avy hatrany mivalony satria ny fandraisana fanapaha-kevitra ohatran'izao zany a dia ao anatin'ny akanosana ary raha nijeritsika sy nahazotsika ny vaovao teo a dia inona vaovao voaraintsika zany dia hoe momaly afaka omaly novoizina fa hoe isy andro be dia miforoporonona zany le adevitra ny amin'ny hoe isy anakirodana isy animba zavatra dia nyresahana resaka foko sy ny sisa ohatrohatran'izany fa aila izy tena rehefa nydiniantsika l izy dia fanakorotanana nahazo ny kandida mihitsy no nisy zany inona le fanakorotanana nahazo ny kandida zany dia hitantsika ny zava-misy tsy tahotra tsy enatra ny sasany dia ny fiarakodia ny kandida Marc Ravalomanana ny kandida Roland Ratsiraka Tahina Razafinjelina ny kandida Ajony nipotehana mihitsy ny fiarany zay no zavatra voaraintsika zany ao anatin'ity fizaram-baovao maro samihafa ity ny loolona naratra miezaka manodina communication zareo hoe vokatry ny fifanjevona fa tsy tonga zany rehetrarehetra zany raha tsisy iny fanapoahany iny ary reto zany dia tena azo lazaina hoe tena metraketraka mihitsy satria tena tsy mirarahany zany olom-bofidy zany loolo Madagasikara ary tena tsy manisy cote mihitsy ny amin'izany hoe député de Madagasikara zany na manao négociation za reo député de Madagasikara ary tsy meritreritra mihitsy hoe inona moa itony samboady zay anao na élu itony zany fa dia tena hoe zay ny baiko azo satria no le tahotra le fanjakana zay le niteneniko omaly hoe ny mode opératoire an'le fanjakana zany fantatra satria indrona nonga-panjakana le olonao 2009 sy 2018 ny amin'ny vatapaty ny 2009 dia nitondran'izy ireo vahoaka teny Ambohitsiroatra zany dia le mode opératoire zany no iveriny fa mode opératoire ny reto candidat sy solombavam-boaka sy loolona miaraka amin'ny vahoaka iny amin'ny kianjany 13 reto samy hafa nefa lisy fa zareo anonga-panjakana fa reto olo reto dia tahaky ny famerenana ny ara-dalàna tahaky ny fanarahana ny lalam-panorenana sy ny fanajana ny lalàna samy hafa eto amin'nosy zany ary tsy nomena toerana ahafahana maneho hevitra dia nyresahantsika ny amin'ny maly hoe ngamo nisy zao raha ohatra ka mba nahazo toerana tany bypass tany mandrimena andorany fotsy na teny amin'ny palais des sports reto olo reto fa tsy afaka mihitsy ny zany maneho hevitra eto Madagasikara fa ny afotsiny tiako tenenina satria andray vahiny moa Gaëtan zany vahiny goavambe ihany koa eo amin'ny fomba fanaovana politika naneho hevitra foana ary nanohitra n'izao fanjakana zao nandritra n'izay 5 taona latsaka zay dia hoy za hoe ho an'ny vahoaka malagasy dia mahafantatra tsara fa ny fanombohana ihany ny sarotra rehefa manao zavatra fanombohana ihany ny sarotra fa rehefa orinao dia zao io mihezana fotsiny lafin-javatra ohatran'izao sy anaovana kely tantara anekdote tadidinareo le tamin'ny ohatran'izao zao ngeny tamin'ireny niodina anakary dia nakary dia voadonora ihany na dia tsemoka dia sepotra ny tary dia nisy ohatran'izao dia nibahanana fanombohana ihany ny sarotra fa raha ny vaovao voaraintsika amin'izao tsika amin'ny teny zao satria betsaka ny eny Analakely ny eny Antanina reny Sambojatovo samy hafa eny dia hoe aza janona tsony ty fefa-tsarary ny ary tsy ara-dalàna tsony zao fa nahafiry alina ry foretana eto isika moa zany amin'ny mampanao gazety etsika dia ny kandida ny afaka manapa-kevitra ny amin'izay sy ireo olom-boafidy ireo ny kandida raha teo ihany koa mbola tsy maintsy mametraka n'ireo paikady ampahamandrena sy ampahamatorana ary hitsidika amin'ny kandida zay maratra mitovy amin'izy ireo ary hijery ihany koa an'ireo zay manana olona satria nambarany Yada Jean-Pierre teo fa misy olotsotra ihany koa tena tsy salama zany vokatra zavatra nitrangandro azy satria mbola vo ataokontsika hoe minitra maromaro lasa zany zay no nisy ny fanatsarana kely ny fanapohana lacrymogène fa tena ny sesisesy tsy fantatra hoe firy ny isany zany fa tena maro dia maro mihitsy lanina tao anatin'izay zany fa zao zany le hoe zavatra tsy dia mataitra atsika zany ny hery tsy mahaleo ny fanahy amaranako n'izay fampidirany famakafakany fa Gaëtan moa efa manana fandaminana andray eny ary ankasitrany ianao nitondra n'izay famakafakany zay isika moa zany dia eto hoatrany ary mifandimindimby eto ny vahiny nasaina sy ny eny an-kianja mampita amintsika mivantana izao fandarana izao mampita atsika mivantana sy
ara-potoana ihany koa ny zavatra misy eny amin'izao fotoana izao araka ny efa natsidiky ny namana faniry teo moa zany dia eto indrindra ny vahintsika manaraka ny pastora Tsaramy Edouard efa fotoana maromaro tokoa no nitolomana tao anatin'izay hoe fangatahana fiverenana ao anatina fanarahan-dalàna izay satria tsy misy afa-tsy izay hoe fanajana sy ny fanarahan-lalàna izay no ampilamina sy ampirindra ny firenena. Miarabanao tonga soa ary inona ny zavatra misy ahoana ny fahitanao ny zavatra nitranga tamin'ity androany ity teny Analakely sy ny manodidina sy niainga teny Mahamasina ny maraina teo. Miarabanao Gaetan ary miaraba ny teknisiana rehetra amin'ny fandaharana androany. I voalohan-teninay moa dia malahelo zahay ao anatin'ny RMDM noho n'le zava-misy androany. Ao ireo namana zay naratra vokatry ny etraketraky ny tsy mataotody. Ao koa ireo namana voasambotra. Mbola tsy fantatra hoe aiza ny toerana asiana azy amin'izao fotoana izao ka manameloka tanteraka zahay ary miteny hoe mba tsy anahirana antsika dia avoay izay nisamboriny ary mirary farasitranana koa ho an'ireo zay tsy salama naratra amin'izao fotoana izao. Fa manana fomba fijery mety ho hafa noho ny rehetra amin'ny ty androany teo amin'ny fanaovana politika. Iainga tamin'ny fanambarana nataon'ny filoha teo aloha i Andry Rajoely Omaly hoe aoka tsy andrangitra ny pombazy ho izy. Ny pombazy ary ny porofoin'ny mpitandro ny filaminana androany fa pomba ny Rajoely ry zareo. Ny porofoin'ny zareo zany androany pombazy. Zany hoe zay rehetra tonga teo Analakely ny androany na ny manodidina ny Analakely dia mapara mitapy adina fa tsy mpitandro ny filaminana. Soatra ndray ny gasy mitovy aminao mpiray tanorazana aminao anovanao herim-pamoretana vazany le anankiray ka ireto lazaitsika fa mpitandro filaminana reto dia tsy mpitandro filaminana fa mapara mitapy adina momba ny filoha teo aloha vazaha. Mazava zany ho ady am'izao ady am' vazaha fa tsy resaka lalàna sy fandikan-dalàna fa tsy zany tsony ny resaka zany satria raha efa tsy miresaka lalàna araka teneny namana teo aloha efa miala ny lalam-panondrenana daholo ny zavatra rehetrarehetra. Noho izany dia efa ady amin'ny mapara mitapy adina zany ty resaky ty. Tsika nefa tsy mana fitaovam-piadina hoentina hiatrika ny mapara mitapy adina ka zahay eto aza atosika lavitra be hiantso hery hafa. Aza atosika lavitra be hiantso hery hafa mitovy aminareo. Asa diny fa mbola eto ny Nations Unies afaka manao antso koa zahay raha izao fomba fihetsikinareo zao itsika ao anatin'ny firenena mikambana koa fa aza mba manao erisetra ohatran'io fa tsy mahasoa ny firenetsika izao. Averinay avoahy faran'izay aingana ireo ny saborina ampidiro an-dakazera zay tena rehetra mpitandro ny filaminana ary aoka hitafy orange daholo zay rehetra mapary mitapy adina fa aza miafina safidy ny fanaovana politika fa aza miafina manjary sahirana zay mieritreritra hoe mpitandro ny filaminana tiatrianay ty kay mapara no manolonanao mitapy adina tsy lalàna mifehy fitandrona filamina araka ny teneny namana teo aloha misy lalàna nene zany fanaovana maintien zany fa misy sommation zany misy fanaovana zany fa tsy hoe andeho tifitifirinao fatany le olony zay le lazainay ka tsy mahasoa ny tanindrazantsika le retsy ny fanaovana zavatra tahaka an'izao fa mety hitera-doza ho an'ny firenetsika ko miangavy ianareo zay mbola
misy eritreritra ara-panahy agny satria fanahy no mahaolona araka tenen'ny mpanao gazety teo mba ho tonga saina androany ihany aza miandry ela mila mpitandro filaminana tonga saina eto androany hanarenana ty firenena ty fa tsy avela am'izao fotsiny ty firenena ty ary nitolona koa tsy raha ijanona satria efa hitatsika fa araka le oabolany ankizy ao aminay zay hoe ny ambany no tsy zaka ho izy fa rehefa miatra zaka ihany ka efa nanambana anareo efa miatra izy zao ka efa vonina ny zaka ny olona fa tsy vonina ilefitra koa am'izao zao ataonareo zao azafady tompoko tena miala tsiny miala fondro aika izay mahatonga tsy fandripahalemana misy manjaka eto Madagasikara ay le mpitandro filaminana rehetrarehetratsika fa mpitandro filaminanareo kay mahapara mitapy adina kay tsy manana mpitandro filaminana kay le firenena malagasy fa mpanoana kadidan vazaha ny mpitandro filaminatsika ito mampalahelo le raha mbola misy fanahy afaka miova ianareo zao amin'ny tenenanay zao miova eritreritra mba aza ekenareo re ataon'olona fitaovana politika tahaka an'izany ka hiaro sezan'olona sy hiaro nationalité an'olona nareo hiaro vazaha nareo miaramila gasy mpitandro filaminana malagasy de hiaro vazaha ve le ritsy mamenatra firenena inona ty Madagasikara ty ary iza reto manoloana anay reto mba tia fantatry hoe iza reto mialatsiny raha miakatra ny feo satria tohana loatra mahita andreo rahalahy maratra mahita andreo namana voasambotra mamparary mahita malagasy zay mba hiaro ny tanindrazana amerina ny tany ho tandalana zany ve ny valiny ho azony amin'ty androany ty tsy fomba ny olona ny mamaly ny nataonareo nareo no mieritreritra hoe nanao lendi noir nareo ka mieritreritra satria lendi ko androany ka ho ataonareo noir tahaka anareo tsy fomba ny olona zany tsy ny olona tsy tahaka anareo ka ieritreretanareo ny ratsy fanaonareo de eritreretinareo ataon'ny olona tsy mpanao an'izany ny olona tandrazana no resahany olona firenena no resahana hanavitra n'ity tandrazana ity ny farany namarana ny teniko de ty ny lalàna de mahita fa rehefa ny olona anankiray dia kandida ka ny ekeny lalàna ama kandida azy dia ny gouvernementa manome azy fiarovana takany tamin'ny 2018 ny kandida rehetra tamin'ny 2018 dia nanana fiarovana avokoa nanana polisy ny gendarme ny kandida tsirairay fa amty kandidara ihany no manana amty mba mialatsiny le retsy de mieritreritra vetsika fa manara-dalàna ny zavatra ataonareo sotra tompoko oui ok ary ankatrany ianao am'izay fa mety mbola hipetraka moa fanontaniana fa ny zavatra misy aloha zany de zay ny fitakina zany eo ihany le hoe fitakina fanarahan-dalàna zay iarahantsika amin'ny candidat collectif de candidat fa misy an'izay endrika iray izay ihany koa zany manampy azy satria araka ny teneninao teo hoe tsy mpitandro filaminana reto fa mampara tapy edina voaboasantsika moa zany ny mahakasika an'izay hoe fomba fiasan'ny mpitandro filaminana zay satria ny endrika nasehony zareo androany satria izy ty azadino fa tsy fanganam-panjakana araka ny tamin'ny tantara hatramin'izay fa hoe fangatana ny hevitra hitaky ny ara-dalàna mba hisy ny fifidianana madio sy ny sisa alohan'ny toizany resaka atsika aloha de misy fanambarana iarahana amin'ny toko otrikafo izay raha tsy diso ohatrany efa tafiditra ao raha ohatra ka efa vonona de ho alefatsika izay fanambarana izay tsy haiko na manahoana ny fahavonona ny fahiry zareo otrikafo zany de mitaky ihany koa ny fampiresahana ary nilaza izy ireo fa ny fandavan'ny filoham-pirenena tao aloha Andry Rajoelina ny fampiresahana zay no nahatonga izao rehetrarehetra izao andeha araitsika ary zay fanambarana avy amin'ny antoko otrikafo izay mialohan'ny itoizany resetretraka ataotsika eto
satria rehefa tsy misy lay fifampianona moa zany dia tsy maintsy miafara amin'izao ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Ny manarak'izay ihany koa dia fantatsika tsara fa samy niezaka nanao fanambarana na ny collectif de candidat na ny candidat mpanjakana amin'izao fotoana izao dia fantatsika hoe andriamatoa Iandry Rajoelina ny candidat mpanjakana ny tiana resahana meloha hoe raha jerenao zany ilay kabary atao dia tena mampiseho mihitsy hoe voninkiady zany amin'ny fomba rehetrarehetra ilay candidat mpanjakana sy ny pomba azy. Inona moa no iresahana an'izany dia raha ilay kabary zany dia ohatrany manahirana no mijery azy satria raha ny omaly tontolo dia betsaka ny tracte miparitaka teto amin'ny tanànan'Antananarivo. Raha ilay kabarin'ny Iandry Rajoelina zany jerenao dia ohatrany tsy manao afa-tsy ny mamerina ny voalaza atao anatin'ireny tracte ireny zany izay fantatra moa amina vanim-potoana sahala amin'izao hoe iza no manao inona, iza no mahavita paikady sahala amin'izao tsy dia tena te hiresaka. Betsaka ny momba an'izay ny otrika fa ny tiana resahana fotsiny zany dia izao hoe betsaka ny mpitondra fanjakana izay ny fandimby teto samy maneho ny heriny sy ny tanjany avokoa fa rehefa tonga ny fotoana mampitroatra ny vahoaka dia oza hoe sarotra nio mitazona an'io fa lasa io zany rehefa tonga ny fotoanany ka hoia hoe mba tokony samy akalesony tamin'ny tantara ihany satria lasa anahirana ny zavatra misy raha zao tsika ny mbola hoe iroso amin'ireny lundi noir reny iso maromaro indray dia oza hoe ho potika ity firenentsika itiky. Izay zany no mahatonga anay hoe nataky ninona tanjakareo ilay candidat mpanjakana sy ny pomba azy zany dia ozy hoe betsaka ihany koa ny mpitondra mpanjakana efa nampiseho ny tanjany teto fa rehefa tonga ny fotoana miafara amina firodanana ihany le izy. Ka izy hoe teny mbola manomboka zao zava-misy hoe teny mbola vao manomboka dia izy hoe tsy mbola tara ny fifampiresahana ao anatin'ilay izy mba ahafahana mandamina ny firenena satria anahirana raha ohatra tsika ka ho tonga sanatria amina ady na hokorotana vokatra zao tsy fampienono zao. roso amin'izay fampiresahana zay zany hoe amiko moa zany dia averimberiko foana le hoe miariary le fitiavana fahefana, miariary ihany koa ny fifikirana eo amin'izay fahefana zay. Manahoana ny fahitanao ny iverenako ihany moa le resaka kabary omaly zany somary nanaitra ny maro satria mahazavatra raha toka zavatra afaka koa ny nandasana zany reny no tranga nataon'ny filoha teo aloha. Aleo meko anao ihany fitenena angambany. Ny tsy litsofina be dia be mikasika n'ilay fanambarana nataony filoha teo aloha satria ry zareo moako milaza fa mitompony fanakorontanana ary haindreo io dia tsy misy olo tokony hanao an'izany eto Madagasikara zany raha ohatra ka korotana no resahana fa ry zareo ihany no afaka manao an'izay hoe raha resaka korotana zany misy diplôme zany ka ry zareo zany manana ny diplôme faratampona amin'ilay fanakorontanana fa tsy hoe olona vo hianatra
lalam-pandroena zany ka ampanajana zany lalam-pandroena zany manomboka ty amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ka zay tsy mahafeny fepetra dia tsy anisan'ireo mpifaninana zany zay ihany ange le zavatra takiny fampiaran-dalàna lizy dia za moa satria fantatsika ny andraikitry ny filohan'ny repoblika dia mifamatotra amin'ny fiandrianam-pirenena mifamatotra indrindra amin'ny firaisam-pirenena famatotra indrindraindrindra ihany koa amin'le fahaleovan-tena-pirenena marintsika fa niadevitra ny aminy hoe satria mbola tsy ampy tsy feny ny nosy ny tany zay tokony mandrafitra n'le tany be le grande île Madagasikara la grande île mbola tsy ampy ihany ny fahaleovan-tena fa ity lay olona mitatana andray koa dia tsy malagasy zany hoe akoatra ny tsy fahafenon'lay nosy mandrafitra n'le tany be amin'ny Madagasikara mamparefo an'le tena fahaleovan-tena marina dia le mpitatana voalohany ihany koa kay tsy malagasy iady amin'izany no atao mba hiverena n'le lalàna araka ny tokony ho izy hiatrihany an'le fifidianana zay ho tanterahana zany fa tsy hoe fanakorontanana akory na filoamboatsiary na filambaniny lavitra zany rehetrarehetra zany ary za mihiny fa reo raha aman-dreny reo na ny filoha rajonary mampianina na ny filoha mary karavalomanina na raha aman-dreny Jean-Jacques Ratsetsan sy ny sisa dia zao mba azony natao ihany mipetraka tany amin'ny toerana nisy azy tany Gaëtan Ndretsilavo mba metimety nge ny fiainany zareo hatramin'izay expert comptable chef d'entreprise lehibe goavambe anisan'ny mba manana ny fiainany ihany koa Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetsan sy fa zao atao ahoana ny fijery ny loza manjo ny fireneko sy hoe atao ahoana ny fijery ny fandripahana ny oloko zay manko ny tantara ao anaty amin'ny boky Ester zay dia mijoro ny rehetrarehetra zany amin'izao fotoana izao ka raha tola izy anatin'izay fitakiana zay ny hoe ahoana ny andaminantsika ny fifidiana ahoana ny tsy fahafahan'reto oloreto mirotsaka dia tonga amina adevitra indray tsika zany amin'izao fotoana izao hoe avoay ihany koa avoay ny olona ny samborona na io sekretera général ny antoko na io miaramila zay fantatra moa zany rehetra ny hoe nisy fahaverezana fitaovana ve satria zany no mandeha amin'ireo fotoana izao atsika raha mbola mahareva vao samihafa ihany koa raha ny vaovao rehentsika dia tokony jerevana ihany zany raha ny fivoaram-baovao samihafa na manenaka anja moa mpanao gazety efa niresahana fa misy mpitolona tena niara-ny antso-zay zany maromaro tamin'ity androany ity zany dia mbola manao ny fitrandraham-baovao zany tsika amin'izao fotoana izao ka raha ohatra efatra zany ny fitakiana dia ny ampy ray izy hoe avitsory ro ny samborona fa akoatran'izay dia mbola miampy faninenina aleo alalaka amin'ny faneho-kevitra ary akoatran'izay faninenina zay zany ny fijeritsika azy satria tsika mipetraka atao anatin'le raha fanaova gazety zany dia zao lay fahamarina toeran'le fitondram-panjakana manome baiko amina sahirana be amin'ny teny azy mpitandro filaminana zay zany ny tena manahirana amin'izao fotoana izao hoe natao iaro mpitondra fanjakana ve sa natao iaro ny olo-pirenena rehetra dia rehefa miresaka olo-pirenena tsika zany ao anatin'izany zany na io mpanao politika na io mpitarika fikambanana indrindraindrindra le pacte miresahana zahako vakina lizy Gaëtan satria antony mahatonga ny teny azany manko zany dia mba azony rehetra mihitsy ny fa ty zavatra ny tanterahana androany ity zay nataon'ireo collectif de candidat niaraka tamin'ireo solomavam-baoaka dia tsy zavatra mandehandeha ho azy fa tena arovan'ny fifanarahany raisam-pirenena mihitsy zay nekeny Madagasikara zany izy fotoana ny resaka an'ilay déclaration universelle de droit de l'homme resaka an'izay ny antony resahako an'izay dia mba hahafahandrehetra milaza fa Madagasikara atao anatin'izay ity le izy pacte international relatif au droit civil et politique dia mazava tsara mihitsy zany ao anatin'izany fa ny droit de réunion pacifique ozy izy est un droit de l'homme fondamental qui permet aux individus de s'exprimer collectivement et de contribuer à modeler la société dans laquelle ils vivent ao anatin'izany zany rehetrarehetra zany dia raha jerevantsika ty ambany dia miresaka tsara ny fahafahany rehetra tokony hano hevitra ary tsy hoe faneho-kevitra tsotra fotsiny zany fa na faneho-kevitra ara-politika aza dia arovan'izany
eto an-tanàna amin'izao fotoan'izao a reo anivon'ny firenena mikambana dia ny firenena mikambana zany rehefa mandray ny andraikitra izy rehefa mijery sy mamaolana dia ny baiboly ny firenena mikambana dia ny traité sy ny pacte samihafa sy ny sata sy ny déclaration universelle dia tsy maintsy avadibadika izy ireo miboky kely ny sarta ny pacte ny traité ny déclaration zany rehetrarehetra zany dia entin'izy ireo miady eo anatrehany miady hevitra tahaka izao misy eto Madagasikara zao ka fahafahambaraka tanteraka ny baben'ilay fitondram-panjakana fa eo anatrehany olom-pirenena dia zao ahoana ny fahatongava-tsain'ny olom-pirenena mieritreritra amin'ny teny hoe tena principena frantsay misy eto fa tsy principena malagasy ty tanindrazana dia nambarantsika malinga eto amin'ny hoe ny principena malagasy ty tanindrazana dia tahak'izay natao menalamba mijoro ao anatin'izay hoe mitady ny very ny fiandrianam-pirenena tahak'izay natao ny VVS ny sady ava ny MDRM mitsinjo ho avin'ity firenena ty ka raha tsisy tolona nataontsika nataon'ireo olon'ireo atsika zany dia ahoana ny eritreretantsika fa mbola afaka mijoro teto amin'ity Madagasikara tsika efa very eo ampiratanatsika nefa le Madagasikara amin'izao fotoan'izao dia misy génération se relève mitondra indray amin'le tolona amin'ny alalan'le collectif des candidats hoe ay tena vazaly filoham-pirenena ary mbola hisisika ihany hitatana an'le firenena dikan'izay etona zany zay adevitra zay ny amin'ny tsy ho anaiky fa ho an'ny taranaka zay le nyteneniko teo tam'le hoe mety amin'le olona foana le fiainana e ka na ho vakinao a rampinen'le fiainana rapitso zany dia efa voavahy zany rapitso fa tsy mahavahinona nefa zany ao anatin'le crise hoe ndeha ho vakina ny fiara dia ndao ataotra zao dia ndao hopitehana tsisy etraketraka sy asom-parana tsy makay zany tsy makay zany fa eo anatehan'le ho avin'le firenena satria manana zavatra andrasana ihany ko amin'ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana satria indray andro any avy amin'ny vahoaka reverina any amin'ny vahoaka izy ireo dia zao le taranany koa nefa dia zao manana anjara lehibe amin'izao ady sy tolona ataon'ny collectif des candidats sy ny olom-bofidy zao ka tsika zany androany rehefa mahita an'le zava-misy dia tsika mieritreritra fotsiny amin'ny hoe mila manitsy ny diany ny mpitondra fanjakana ary mila mihaino ny fieritrerentany tsara eo am-panatanterahana ny asiny ny fitandrona ny filaminana antony na tonga ny lehibe any syndicat ny polisy ny tena hoe lanjalanjao tsara aoka tena ao anatin'ny tena hoe tsy firorona ny etseroa ary tsy ho baikoa ny mpanao politika miazona fanjakana dia zavatra misy aloha zany raha vaovao sy voaraitsika teny aikanja teny dia hoe nisy mba endriendry ihany nisy mba nilamindamina ihany misy mba mangoraka ihany hoe tena baiko ty fa tena manahirana be fa zay koa nge mitovy anareo fa misy kosa aloha zany dia tena tonga mikery mihitsy ny tena hoe anao zavatra misaritava izy amin'io misaritava misy sary miparitaka mohatry ny fotsy fiodirana zany ny sasany mampiorokoditra zany ka manana intérêt amin'le mikorotana zany manana intérêt amin'le fanapotehan-javatr'olona manana intérêt amin'le fampidina malagasy amin'le mpitolona sy mivarotra sy ny sisa dia vazaha manana intérêt amin'izany fa tsy ny malagasy dia manomboka izao zany rehefa mijery an'le situation tsika maimaika dia ozy tsika hoe manomboka ihany ny sarotra fa rehefa ave io misosa ho azy satria zao miteraka firaisan-kinan'ny olona io zao dia efa mamaly ny any amin'ny faritra miandro ny vaovao mahajangy tsika io ty tsy miverina basy dia efa mandeha koa ny any Fianarantsoa rositosa mipody koa dia rena iaby ny zavatra ataonareo any fa dia mahereza lalahy fa ho avy anay fa efa nisy fanambarana ny vakina teo fa dia efa ndray zany ty fa zao mety ny anay ty ndray nefa lasa loha fa ny anareo any tara zany nge mifampitam-baovao azy tsika ohatr'izay koa toliara sy tomasina dia ozy tsika zany hoe mahazo ny lay envergure nationale amin'izay le izy fa tsy mijanona amina toerana eto andrenivohatra
satria tsy mihemo zany le atao tanàna, satria tsy miraharaha zany le mpitondra, satria zany manao avinavin-kevitra miantsony FFKM tsy tonga, miantsony Nations Unies tsy tonga, de mbola miteny hoe ny anay mifantatra ihany taovy ny fifidianana, ka le fifidianana rehefa fifidianana tsy fahazo-kevitrako, iza ny fifidianana, inona ny olona hiatrika an'izany fifidianana efa fantatra zany, fa mbola tsy miakatra eo ambony kianja akory, de efa manoratra skoro ao anatin'ilay taratasy ny mpiarakaran'le lalao ny mpitsara hoe 9-0, nefa le lalao tsy manomboka, de olo izany anaiky an'izany, mpilalao izany anaiky an'izany, mpijery izany anaiky an'izany. Teny va amarana koa azy angambany tantara amin'ny Ben Johnson. Ben Johnson zany nge tena anisan'ny tena nanao azy misy teo amin'ny hazakazaka Canadianina, fandonina tamin'ny Carl Lewis Jeux olympiques. Fa raha efa nandeha zany Jeux olympiques zany a, de tena nandrasa maro mihitsy fa sprint tendrana be ty Ben Johnson sy Carl Lewis. Fa nandeha niazakazaka, nandresy Ben Johnson, tivy tanteraka Carl Lewis. Fa eo amin'ny sehatry ny fifananana tsy maintsy mandeha foana ny fizahana, satria nisy fitarainana azo hoe tsy milamy Ben Johnson, fa nisy zavatra ohatran'izao nataony mialohan'iny lalao iny, fa ataovy aingana ny fanadihadiana, de niakatra teo amin'ny sehatra ambony be, sehatra resam-peniny, satria avo be zany Jeux olympiques zany, Jeux olympiques, de natao fanadihadiana tratra tao anatin'izay, fa nisy dopazy natao inga Ben Johnson, ka le titre azony zany, lay medaly azony zay nanaovana fety be nakotrikotrika tamin'ny fotoanandry, tonga de very teo an-tanany, very teo an-tanany titre sy medaly. De ohatran'izay ny zava-misy amin'izao fotoan'izao, fantatry ny rehetra ty amin'ny taona 324 fakay ty Ramsey ty 2014 efa mivadika ho vazaha, tsisy efa ampidirantsony amin'ny malagasy araky ny lalàna, ka ifizay ny zavatra misy, fampiaran-dalàna ke musée, mety filoham-pirenena ianao teo tsy nafantatra ny olona, fa zao tsy neligelen'ny olona ianao, fa rehefa tonga amin'ny fifidianana amin'izay de ozy izy ny olona zafady tompoko, tsy afaka hiatrika an'izy tsony ianao satria tsy nahafen'ny fepetra ianao. Raha ny tena izy ary nandritry ny fotoana nahafantarana an'iny de efa niasa ny solombavam-baoaka, niasa ny fitsarana momba ny lalam-pandrenana. Zany moa manahirana ny eto amintsika zany, satria tena ohatra ny atao vato atsindriazana zany ny resaka institution eto Madagasikara, efa institution de la République zany resahantsika zany, ka tonga amin'ny fotoana zany ny amin'ny hoe tsy mahafeny fepetra, ka na tsara be ary ny titre azonao teo sy ny palmaresinao, fa ty aoriana ka ianao tsy nahafeny fepetra de miverina olotsotra ianao. Ka itandretsina feny de feny zay fanampanazavana teo zay hitako efa mangitikitika ty resaka ihany koa namana hiadato, fa mialohan'ny anomezako ny fandraisam-pitenenanao anao nisy fanambarana nataon'ny solombavam-bahoaka vao vidy tao Mananjary, fa ny resaka moa isika teo ny faritra sy ny sisa efa samy miombo-kevitra amin'ity etsika sy fitakiana ity avokoa ny faritra rehetrarehetra amin'izao fotoan'izao, hatrany Mananjary ihany koa de efa niteny ny solombavam-bahoaka izay nanao fanambarana manameloko ny zavatra nitranga tamin'ity androany ity, indrindra ny fandefasana bomba mandatsa-dranomaso ho an'ireo kandida zay ray aman-dreny reo ary olona manakaja eto amin'ny tany sy ny firenena no nisy an'ireny fandatsahana bomba mandatsa-dranomaso ary nisy an'ireny ratra marobe reny moa zany raha efa tafiditra de ho ampidiritsika zay fanambarana avy any Mananjary zay député Aja, antsaiko na efa tafiditra sa manao ahoana raha tsika avy hatrany ary nodaroan'le fitondram-panjakana bomba mandatsa-dranomaso izay solombavam-bahoaka miaraka amin'ny kandida raika ambin'ny folo Iazo Analakely dia nosenain'ireo sy mataotody teo ivelona ny tunnel Ambohida manoloana ny lapan'ny fisarana avo momba ny lalam-pandroenana. Iarahantsika malala fa mialohan'ny fifidianana sahala amin'izao tamin'ny 2018 dia nisy niesiky ny 73 député zay Andriamato kandida Rajoelina no namporisika sy nampanao an'izany. Rehefa amin'ny tombosoany zany ny zavatra teo eto amin'ity firenena ty de fitiava-tanindrazana, fa rehefa mikitikitika ny tombosoany dia lazaina fa fanakorontanana. Samy mieritreritsika malagasy
manamafy zay solom-bavambahoaka miaraka amin'ireo candidat sy emotra jusqu'à amin'ny farany fa zay resika dodika izay lefa neho-kevitra maromaro ihany koa fa neho-kevitra resaka fampanajana ny lalàna sy ny zavatra misy androany misy anampinao satria hitako tianeo mafy mihitsy ianao ty resaka mafy indrindrandrindra amin'izany hoe fanajana sy ny fametrahana ny fiandrianam-pirenena sy ny fanajana ny lalam-panorenana zany ny angeny manananako sahirana be mihitsy zany faniry miteny an'le mpitandro filaminana tena sahirana be mihitsy izy dia anazy hitondrako fanazavana le izy zay ny tena marina voalohany indrindra aloha averiko tsara amin'ny vahoaka malagasy zay mbola tena tsy mahatsapa fa ny fitsaram-bahoaka dia manana ny jurisprudence any koa ny fitsaram-bahoaka hatramin'izay dia ny jurisprudence any rehefa misy zavatra tena tsy zakany ka manao be marenina mpitondra eo amin'ny 13 mai ny mandeha zay fomba mampanao hatramin'izay zay tsy misy toerana fa afaka anehoanao zany ny tena hoe herim-bahoaka hoe tena tsy zakany vahoaka tsony lay zavatra miseho mihoatra ny kianjany 13 mai dia zay ny tena keo jurisprudence zany ho an'ny fitsaram-bahoaka faharoa manarakaraka an'izany ny mpitanon'ny filaminana dia hitatsika tsara fa matotsika amin'ny tolona ankehitriny dia tsy ara-dalàna ilay fampanjakana mipetraka ankehitriny satria nisy coup d'état institutionnel nyseho teo dia mazava ho azy io le fifindrany ilay fahefana makeo amin'ilay prime ministre teo aloha lehibe ny gouvernement teo aloha no lasa mitatana ny fanjakana miaraka amin'ireo gouvernement rehetra miaraka taminy teo aloha ankehitriny tsy ara-dalàna zay fifindran'ny fahefana zay tsy ao anatin'ny lalam-panorenana le izy dia noho izany izay no takina ny fiverenany firenena ao anatin'ny ara-dalàna fitakina ny fampiarana ny ara-dalàna no ataontsika ankehitriny ty fanonganam-panjakana ohatrany hoe fametrahana olona anankiray tamin'ny 2009 hoe nametraka n'Andriamatoa Andry Rajoelina ho lasa filohan'ny tetezamity tsy izay lay miseho eo fa ny miseho eo dia hoe andao mihitsy lay firenena no averintsika ao anatin'ny ara-dalàna ao anatin'ny ordre constitutionnel zay le izy fa izao ny mpitandro ny filaminana dia ireo mpitandro ny filaminana ireo zany tafapetraka foana eo amin'ilay toerana misy azy satria ny fantatra zany dia ny anjara asa ny chef d'état no entiny reto gouvernement tateo aloha reto dia rehefa jerevantsika tsara zany lay eny kianja eny dia misy ireo mpitandro ny filaminana be debe maro be tsy manao saritava tsy misy an'izany hoe matahotra ny aina izy na matahotra ny ho fantatra izy na matahotra ny anona ny fianakaviana izy na matahotra n'izao izy fa izy tena mpitandro ny filaminana dia mijoro izy tsy misaritava misy kosany ireo misaritava fa maninona tsy gasy nga izy tsy maramila nga izy tsy gendarme nga izy olonefa retirety nga izy fa tsy ampierinasa tsony no misaritava fa manina raha hita ny tarehany fa maninona reo olona be dehibe miaraka amin'ireo miaramila be dehibe miaraka amin'ireo gendarme be dehibe miaraka amin'ireo hita ny tavany tsy manana an'izany olona an'izany sa olona efa mpamelokeloka ka matahotra aleo aseho ny tava aleo aseho ho hita ianao hoe tena malagasy dia amin'izay malagasy ra mitovy malagasy raisy reny itsika no mifanatrika eo izahay le manatrika anareo tsisy manana an'le 8 centimetre fa tena malagasy fa ianareo manatrika anay ereo sao dia mba le 8 centimetre nareo zay manko ny manahirana amin'ity misaritava ty ary io no mahatonga an'io hoe hitatsika hoe misy ny mpitandro ny filaminana tena manao ny asany amin'ny mahasany amin'ny mampitandro ny filaminana azy satria izao le ao amin'ny tafika ao dia mazava ho azy fa mizara roa mazava tsara dia misy ny ampahany kely ery ambony ery ireo zany ny mpamolavolany lay stratégie mpanome baiko no anarany ary misy reto lay miaramila tena ataontsika hoe reo le tena mpitandro ny filaminana le mpandray baiko zany mpanatanteraka baiko ka ny olana amintsika eto dia lay baiko asaina tanterahany reto mpanatanteraka baiko reto satria ny maramila dia fantatritsika ny tafika dia fantatritsika fa mpanatanteraka baiko ny beazina tamin'izany ary manatanteraka an'izany fa ny olana dia ilay mpanome baiko eo amboniny no manana fironana politika
ka manjary baiko hafa mihitsy no ataony eo zany a no tena tokony tsy maintsy ametrahantsika eritseritra tsara ametrahantsika stratégie tsara indrika atsika ty amin'ny fitolomana hoe ahafahana mandrindra tsara ny fijerena n'ireo olona reo a fa ireo mpanome baiko ireo dia olona mifikitra mazava ho azy fa ireo lay teneniny filo ingay Andry Rajoelina maly tamin'ny kabariny hoe aza miantsy ny oloko nareo ka ireo ny olona nireo tsika rehefa nandeha teny zany dia ohatrany hoe miantso ny olony dia ataony amin'ny fanaovana azy itsika hoa tena za tena amin'ny teny mihitsy tsy mieritreritra zavatra malefaka mihitsy tsika na malemilemy rehefa tonga eny satria misy tena mpitandro ny filaminana reo a ary misy tena mpiaro an'ilay olona zay eritreretintsika fa efa tsy manana ny mahamalagasy azy intsony ka noho izany a aleotsika malagasy a mitandrina tsara amin'ireny olo reny a mijery tsara fa ao anatin'ireo lazaina fa mpitandro ny filaminana ankehitriny reo a misy efa tsy izy reo dia reny misaritava reny aloha dia efa tsy izy reny fa raha ohatra reny ka tena gasy ohatra tsika ne gasy miseho anatrehany e tsika tsy misaritava e tsika maneho hevitra mafy e ara-dalàna aleo re tompoko averina amin'ny ara-dalàna ty fireneny ty dia ozy izy raleo indrindra ny fifidianana za zao no eto za izao ny mpanatanteraka hitanao na le olona nyteny ary na le gendarme nyteny ary za baiko nomeko eto zany napetraka naniny eto lasa misy hoe tena jadony fa hafa makony a raha ohatra izy ny teny hoe araky ny lalàna ny dia ohatran'izao hoe ny lalàna zay ampiaritsika ny zao fa ny antsy dia tena le hoe izy no izy a izy no nasainana keo a dia izy no mampiatra ny fandananao ny tolona rehetrarehetra ataontsika zao dia zao fiverena ny firenena ao anatin'ny ara-dalàna ao anatin'ny ordre constitutionnel dia atao manaraka ny lalàna dolo ny zavatra rehetrarehetra zay ny takin'ny vahoaka fifidianana mandeha amin'ny ara-dalàna satria rehefa mandeha amin'ny ara-dalàna ny fifidianana azony rehetrarehetra ekeny tsisy manakana ny olona rehetrarehetra zay manaraka ny lalàna sy ara-dalàna tsy hirotsaka sy tsy ho kandida fa ny tsy ara-dalàna kosa aloha dia efa tsisy satria zay ny fanarahana hoe ny tsy ara-dalàna tsy izy ka ny communauté internationale dia manamafy ny teninareo zahay ilainareo ny fandehanana Madagasikara amin'ny tany-tandalàna ao anatin'ny lalam-panorenana izay ny takina izao a ny mba hiverena ny firenenay a ao anatin'ny lalam-panorenana ao anatin'ny ara-dalàna ka noho izany aoka tsy ianareo indray a no vovolona anoarandrana amin'ity tolona zay ataonay ity fa dia oe ankasana ianao efa maraparantsika satria fa tokony amin'ny efatritsika no mamarana atsipiko aminao ngamba ny teny sa leo anao ihany manohy azy dia aveo meko any efaniry a ray minitra fotsiny mba mitana anazy zany ianao a dia izay mamarana ny hoany avandry iaga ta famaranana anazy tsika vaoaka malagasy tena miteny anareo fa malahelo ny fo mieno a hoe rehefa nisy zavatra nypotena tamin'le an'ny kandida sy ny karazany teo nisy malagasy ny tolona teo nisy namono dia nailiky ny mpiaro andriamatoa Andry Rajoelina ndray hoe ny mpivarotra hono nanao an'ireny dia malahelo ny tena ny mpivarotra tsy nanana tsy mba manao an'izany ireo mpivarotra reo firotaona nanindre amin'ny fivondronana an'ireo mpivarotra ireo fa mbola tsy narehan'ireo mpivarotra ireo namono olona isan'andro ireo mpivarotra ireo tsy afaka mivarotra eo Analakely eo a fa raha mba mivarotra eo a kortanina ohatra n'reniny ireny ny ametrana an'izany ho ara-dalàna nge no ataonay ka tsy ekeko mihitsy ny filazany ireo pombany andriamatoa Andry Rajoelina hoe mivarotra manao manana le mpanao fitokonana fa faly izy dia vetsiketsehana fa tsy faly izy tsy marina zany totika amintsika vaoaka malagasy mamerina ny firenetsika ho ao anatin'ny ara-dalàntsika ary ho ao anatin'ny atao hoe tena ordre constitutionnel marina fa mety misy tsy mahafaly atsika constitution io nefa io aloha zao no eo dia tsy maintsy ataontsika izy verena ao anatin'io fa tsy ekekitsika kosa ny fahefam-panjakana mitondra ankehitriny zay ivelany lalam-panorenana mitolona anao amin'izany tsika satria izany no efa nitokonana nanaovan'ireo olona tany aloha mitolona tamintsika dia ny fahalasany ny firenena teo ambany ny fifehezany ny firenekafa ny firenetsika zay tsy tokony hiverenana intsony ka miantso atsika rehetra joroa mifoaza ozy izy pasitera zaka fa fotoana zao veloma tompoko amin'ny namana faniry
tsika moa tsy maintsy mamembonahitra foana ny vahiny zany satria fotoan-dehibe tahaka izao dia fana mandray vahiny ka sitrahana daholo izay mivahiny teto Andriamatoa Gérard Andremilemy Rovason, Andriamatoa Raltera Jacques, Andriamatoa Rakotondrina Jean-Claude Roger, Andriamorasata Julien, Iada Jean-Pierre, ny namana mpanao gazety moa niaraka tamintsika teo Nkaja Rakotomanatsoka Gaëtan Retsilava, Pasteur Edouard Tsaramy niaraka tamintsika teo ihany koa, mbolo lava ny lalana satria vao manomboka ary etona zany raha ny afatra voaray ato dia tena misesalamy mihitsy ny amin'ny hoe tena apitao amin'ireo kandida reo fa tena akasitrahany era-po era-tsaina ny fahasahina izy ireo mitarika ao anatin'izao ady izao fa raha tsy hijoro moa zany reo ray aman-dreny kandida reo dia ahoana no avin'ity Madagasikara ity dia ampitaitsika mivatana mba ho reny ireo kandida sady ankaheresantsika amin'ireo kandida maratra zany satria raha ny fantatra ho an'ny fandaram-potoana dia ifampitsidika izy ireo zany misy filohampanjakana teo aloha koa dia maratra olo Madagasikara misy olotsotra reny rehetrarehetra reny tsy maintsy hifankaherezana daholo ao anatin'izao ady ombonana izao amin'ny tena hoe fanjakana Madagasikara ho amin'ny malagasy fa tsy Madagasikara ho amin'ny vazaha zany ka ny tsipikevitra avy any amin'ireo mpikatrika moa zany dia hoe ny mbola hanohizan'ireo kandida dia mino zany tsika Gaëtan fa tsy maintsy anao fanambarana iombonana ny tohizan'izao raharaha izao ireo kandida mihitsy mahatoka zany tsika satria manakambara betsaka izy ireo izay niarany ny antso-dray sy ny fampiororona sy ny eritreritra terrorisme d'État hoy ny fanambaran'izy ireo maly dia mbola voaporofo zany terrorisme d'État zany tamin'ity androany ity tonga tamin'ny fanapotehana fiarakodian'olona fiarakodiana kandida eto zany aza amin'ny fahasahiny lay solontenan'le fanjakana misakana dia ahoana ny azonao antoka fa isy olom-pirenena tsotra mba anio ny heriny anio ny heviny mba ho voary ka zay le hoe tsy maintsy mitambatra tsika fa raha tsy mitambatra dia zao mahazo aina efa tafiditra atao am-bohatra moa zany ny vahiny dia mahazo aina ny vahiny manao zay tiany atao farany dia tena farany satria mbola itony fandarantsika ho an'ny rapitso ravakapitso eo ampiandrasana ny toromaty ny kandidatsika akasitrahana ny solomavamboaka sy ny loolona akasitrahana ny mpitarika toko politika rehetrarehetra sy ny fikambanana raha ny ato anatin'ny afatra ato zany afatra miafina sy ny rehetrarehetra indrindra napita afatra ireo avy any amin'ny faritra ny amin'ny hoe tena tsy irery ny mpitolona zay miafika an'izao tolona zao miaraka amin'ireo kandida sy ireo hery rehetra fa dia ny any amin'ny faritra koa zany dia maka fanapahan-kevitra amin'ny fanandrify amin'izay amin'ny fanohizana ny tolona satria iombonana ny tanjona dia hoe ho an'ny Madagasy ho an'ny malagasy Madagasikara dia misaotra Gaëtan akasitrahana ary sika rehetrarehetra ny fandrimbona sy ny ara-ny tapa sy nitondra ny fifanakalozana sy ny dinidinika tamin'ity androany ity nandritra ny tontolo andro teto amin'ny fandaharana izay narahana mivantana tamin'ireo fahitalavitra sy hainao manjery maromaro izay mivondrona ao anatin'izao hoe angaretona izao ankasitrahana ihany koa ireo vahina saina rehetrarehetra tamin'ity androany ity indrindrandrindra ny avy any velany moa zany ireo solotena avy amin'ny avy any kianja isika moa zany teto ihany ankasitrahana ireo nampitany zavatra nisy sy ny fivoarany toetra raty ny kianja rehetrarehetra teny ny azadino ihany koa dia noho ireo kandida ireo say ary vonona zay moa zany no afatra petraka foana hoe ireo kandida ireo dia tsy miemotra ary tena nanio an'izay hoe fahavononan'izay hiatrika mato dia ry zareo mihitsy no mitarika fa ny zavatra mihitsy mantsy hatramin'izay dia le hoe mandefa solotena ny iraka ny makeny fa tamin'ity zany ny arahantsika rehetra nahita teto ny arahantsika nahita teto ihany koa ny vokatra izay rehetrarehetra zay dia hitatsika zany fa vonona ary sara ireo kandida ireo miantefany amintsika zany ny afatra amin'izao fotoana zao hoe isika izay mbola tsy vonona ary mbola tsy say dia anjaratsika mijery hoe ahoana no atao mahakasika izay satria azadino fa misy antony ary ireo antony be ireo no ezahana ho ampitaina ao amintsika tsirairay avy any isan'andro isan'andro eo ampiadrasana ny fivoaran'ny toedra raha satria tsy maintsy ho ampitaina amintsika ihany koa ny fivoaran'ny toedra raha eto amin'ny tany sy ny firenena mahakasika n'ity fitakina sy ny firaisan-tsaina ity dia izay ngamba nao zoambara fa
ankasitranatsika rehetrarehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany a izana ho ampitaina amintsika eto ihany koa moa zany ny toiny fa raha ny zavatra misy a dia tsy maintsy mbola mitovy fa fanomboana ity zavatra misy fanomboana ihany koa ty androany ity dia mankasitraka antsika rehetra ary dia mametraka ny verina mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.